manokana fanatrehany mamitsika tsiraray avy apekaro mivavaka ao an'Andriamanitra Andriamanitra mahagaga sady be indrafo tiana imitsy ny fanatrehanao isam-batan'olona tiana imitsy ny fanatrehanao amin'izao andro firavoravoana lehibe zao momba mpamindram-po momba mpitiavana mahery Jesosy manatrehany tsiraray avy sy ny isam-batan'olona ianao momba anay fampanompinao izahay amiantso anao sy mitady ny tavanao manokana amin'ny andro lehibe aminay ety andro masina sady sarobidy aminay Jesosy indreto ny mpanompinao miandrandranao mangataka manokana tompo ny famonjenao sy ny fanatrehanao hery be avy any ambony eo aminay halleluja hosana Folosoarivo eto Ambatondrazaka, pasteur Maurice Razafimbelo, isan'ny lehibe mpitarika sady solontenany foibe eto an-toerana miaraba tompoko. Nanahoana ny fahatsapana aloha tao anatin'ny Pasika 17 niarahana tamin'ny fiangonana FM Foa manerana ny Madagasikara seran'izao tontolo zao. Ya, miaraba ny rahalahy Herinena, miaraba ny mpanaraka an'izao resadresaka atao zao dia manona fahasoavan'Andriamanitra. Tonga dia valiako avy hatrany ny fanontaniana napetraka manahoana ny Pasika. Tsy mbola nisy Pasika ohatran'ity rahalahy Herinena satria tena feno fanatrehan'Andriamanitra ary tsara fiomanana ihany koa ny Pasika ary tao anatin'izany natsapana hoe efa tena ampitomboin'ny tompo zava-panahy be dia be tsika, ampitomboin'ny tompo amin'ny lafiny maro samihafa tsika ary dia nandray an'izay izay taty Ambatondrazaka tamin'ity Pasika mondial 2017 ity. Tena fifaliana lehibe nenay satria tsy diso anjara ihany koa zany zay tamin'ireny toritenina ny ray aman-dreny ny apôstôly Benjamina nivantana sy ny faminaniana zava-panahy rehetrarehetra dia natsapanay manokana mihitsy hoe tena niavaka mihitsy zany ity Pasika ity ary tsika koa fa mafen'le teknôlôjia avolenta sy rehetrarehetra dia tsisy olana mihitsy zany taty aminay Ambatondrazaka fa voaka tsara daholo ny zavatra rehetra tamin'ny Pasika. Nanahoana ny fahitan'ny pasteur Niakon'izay tany amin'ny mpino sy ny ondry izay tandremanao anamin'ny ara-panahy zany na hoe tao anatin'ny fahatsapana amin'ny ankapobeny ireo lalam-panahy rehetra izay niarahana amin'ny vantana avy any Antananarivo. Tsara manamarika fa ny fotoana rehetra teto zany dia mivantana avy amin'ny lapa iombonana lapan'ny 1967 rehetra ao Ambohimamory zany fotoana rehetra ary dia efa dodona sy liana avokoa ny mpino rehetra ny andry an'izany dia vao nanomboka moa fotoana dia efa tafapita le mivantana ny aim-panahy tena rehatra ary indrindra fa vao niditra ny ray aman-dreny apôstôly dia orakoraka be taty aminay ohatrany hoe teto amin'ity estrady ty teto amin'ity ino moa ty altara ty mihitsy ny ray aman-dreny apôstôly tamin'ny Pasika alina zany io dia nanatrika mihitsy tena tonga taty aminay izy zany ara-panahy rehefa nanontany mpino ary aho hoe ahoana ny fahitanao dia hoe tonga teo nefa ny ray aman-dreny apôstôly izy teo amintsika teo zany hoe tena ara-panahy mihitsy zany le zavatra fa marina le tenin'ny tompo rahalahy Herinena manao hoe amin'ny alalan'ny ray aman-dreny apôstôly Benjamina nafatarana fiangonana rehetra fa vao niditra ny ray aman-dreny dia tehaka orakoraka nitsangana daholo ny olona rehetrarehetra tamin'ny Pasika alina iny eo teo amin'ny valo teo angamba izy amin'ny valo alina teo na mahery kely an'izay dia tena tafiditra tsara ny ara-panahy indrindra tena ao tsara daholo amin'ny mpino ary dia natsapa hery be indrindra fa nampino le faminaniana zany dia tafiditra tsara mihitsy zay taty Ambatondrazaka tafaraka tamin'ny Juny tsy desasety rehetra maneran-tany zay taty tena ozena mahatonga hiteny hoe mbola tsy nisy Pasika ohatran'ity satria raha ny Antananarivo zany eo ny fanatrehan'ny ray aman-dreny apôstôly tonga ty Ambatondrazaka koa ny atao amin'ny Pasika eo ny fanatrehan'ny ray aman-dreny apôstôly na dia sary ariny na dia nitifirina tamin'ny projecteur ariny dia tena hoe mivantana mihitsy izy teo ara-panahy be ny zavatra nylazainy mavesa danja tamin'ny mpino
nisy ako amin'ny be deaibe amin'ny ara-panahy sy ny amin'ny maolona zany rehetrarehetra zay nataony ray aman-dreny apôstôly zany saoranazy manokana moa zany satria tsy nanadino anay taty Antsianaka izy zany fa mitondra an'izay hoe zava-panahy sy torotena mirehitra sy fanatrena manokan'izay. Inona no mety hoe andrasan'ny pasteur ao anatin'ity pasika 17 ity ho an'ny fiangonana Ambatondrazaka? Fiangonana Ambatondrazaka moa zao efa azo lazaina hoe mandroso vondrombavaka ny lehibehibe zany ao 7 ao misy anakiroa kelikely misy pino any ambanivohitra lavitra any moa tsy azo arina izy ireny fa dia isaina anisan'ny vondrombavaka ihany koa na dia olona vitsy raina saina amin'ny ratsan-tanana ary fa eo amin'ny manodidina ny arivo zany zao ny pino ty ny hoavy zany dia hita mihitsy hoe ity tsika dia manana loha hevitra lehibe zay hoe vavady ny fiainatsika tsy aresy azy dia misy fanantenana be ary efa miseho moa zany zava-dehibe ataon'Andriamanitra zany efa hita azo sapahitana zany amin'izao pasika sy andro firavoravony zao dia manantena fandrosoana aloha voalohany manantena fa fandresena arak'izay loha hevitra hoe vavady ny fiainatsika tsy aresy azy zay ary manantena fa ho mpandresy iroborobo ary betsaka ny olona resy lahatra betsaka ny olona hiditra ho anisan'ny olombonjena mpanangana nefa ravaela andova fiainana mandrakizay zay zany tena fanantenana sy tena mo mpitoro filazantsara ary indrindra moa fa manontany ihany ianao ahoana no avy fiangonana ny ara-panahy aloha zany dia efa voafety tsara sady tafiditra tsara tamin'ireny ino moa zany 7 sabata nataontsika reny tamin'ireny 3 andro nataontsika reny samy efa nanatanteraka an'izany daholo ny mpino rehetrarehetra ary ity ny zava-dehibe amin'ilay fandrosoana ao amin'ity toeran'ity zao misy avy any amin'ny 700 kilometatra zay mahazo ny radio 97 FM any amin'ny faritra Andilamena any zany antany Menabaka tonga eo zareo anankitelo natao batisa omaly profo zany fa io district anankiray koa zany vakitsika zao efa misy antsika district na Moramanga any zareo ry lolona any Moramanga reny mpitandrony reny ny district aty amin'ny Notre Mangoro mantsy dia ny district na Ambatondrazaka efa misy atsika district na Parafaravola efa feno atsika fa ity district na Andilamena ity zany sy ny district na Nosy-Beanala reo zany ka androso any Andilamena zany fiangonana zao satatra amin'izany izy telo zay natao batisa tamin'ny sabata iny zava-dehibe zany hoe fandrosoan'ny fiangonana any efa be dehibe ny mangetaeta miantso dia efa fanitarana moa famarina zany fandrosoan'ny fiangonana zany. Mbola itoy pasteur ny 7 andro firavoravony inona ny zavatra mety iseho sy ny fandaram-potoana ho toy an'izay efa vita izay mandra-patapitra ny 7 andro? Mandra-patapitra ny 7 andro tsika moa zany zao faharoa androany andro firavoravona faharoa tamin'ny firavoravona voalohany zay dia nanolo-jaza misy fanoloran-jaza dia nisy fanasorana diloilo zany hoe nahazo tombo manokana zany taty amin'ny faritany vita zay fanasorana diloilo amin'ny mpino rehetrarehetra zay dia nitoyana zany misy mariazy miara-mizotra eo amin'ny 30 mahery eo zareo reo zany hoe tokantrano na fanambadiana 30 miara-mizotra amin'ny sabata no anaovana azy sady misy zany eto misy ary amin'ny fiangonantsika ary Ambohimangaly zay fiangonana lehibe indrindra aty faritra loatra mangoro Tsangambato fahamarina moa zany iombonantsika rehetrarehetra dia ao ny nataony fanamasinana mariazy amin'ny sabata izao dia vita ny fanamasinana mariazy moa dia ny misy fifaliana zany amin'ny mahafiravoravona azy mandray anjara daholo ny vondrombavaka rehetrarehetra sy ny fiangonana misy feto karakaraina zany misy hira isaky ny fiangonana zany misy fifaninanana ara-baiboly zany misy fanomezana ho an'ireo zay efa ataontsika hoe matafavoaka ny fanadinana zay atao amina ny dingana ataony zay zany ny amin'ity pasika tena hoe firavoravony ary tsika moa tsara toerana satria azontsika daholo ny bâtiment rehetrarehetra eto amin'ity lycée ity malalakitsika tamin'ny fanjakana malalakitsika tamin'ny proviseur malalakitsika tamin'ny tompon'andraikitra rehetra teto dia hitatsika amin'izao raha herinena fa ampiasaintsika daholo bâtiment efa 420 zao no ny trano salle de classe ampiasaina ary ny toerana ity malalaka be eto ny fandraisana ny
ministra Paul Rabary rehefa makaty izy dia eto zany tsika no manao ny fotoana rehetra. Mahafinaritra zany ny Pasika e, mahafinaritra ny andro firahavavona. Ny tena fanatrehan'ny tompoko moa zany tena ambony zay rehetrarehetra andresan'izay fa tsapanay mihitsy hoe mbola tamin'ireny fivadikana 3 andro sy ny amama lavalava reny dia efa nisy fanatrehan'Andriamanitra ary nisy fandraisan-dahatra. Teo koa moa faminaniana enina niraisina am-po misy hoe tsy maintsy tafavoaka amin'ny Pasika hoe manatrika amin'ny Pasika, manatrika amin'ny andro firahavavona rehetrarehetra dia mampahery anay daholo dia arak'izany misy ilay izy tafavoaka Soamantsara. Ny ara-panahy tena feno misy tamin'ity fotoana ity. Misy ny olona efa ataontsika hoe fadihana dia mbola manampy fivadikana indray satria miaraka amin'Andriamanitra zany fifaliana. Ya, zay momba n'iny. Saotra betsaka tompoko.
Ao anatin'ny pasika 7 eto Ambatondrazaka, pasteur Maurice Razafimbelo isan'ny lehibe mpitarika sady solontenany foibe eto an-toerana miaraba tompoko a. Nanahoana ny fahatsapana aloha tao anatin'ny pasika 7 niarahana tamin'ny fiangonana FM manerana ny Madagasikara siran'izao tontolo izao. Ya, miaraba ny rahalahy Herinena, miaraba ny mpanaraka an'izao resadresaka atao zao a, dia manona fahasoavan'Andriamanitra. Dia tonga dia valiako avy hatrany ny fanontaniana napetraka manahoana ny pasika. Tsy mbola nisy pasika ohatran'ity rahalahy Herinena satria tena feno fanatrehan'Andriamanitra ary tsara fiomanana ihany koa ny pasika, ary tao anatin'izany natsapana hoe efa tena ampitomboin'ny tompo zava-panahy be dia be tsika, ampitomboin'ny tompo amin'ny lafiny maro samihafa tsika, ary dia nandray an'izay zay taty Ambatondrazaka tamin'ity pasika mondial 2017 ity. Tena fifaliana lehibe nenay satria tsy diso anjara ihany koa zany zay tamin'ireny toritenina ny ray aman-dreny apôstôly Benjamina, ny vantana sy ny faminaniana zava-panahy rehetrarehetra, dia natsapanay manokana mihitsy hoe tena niavaka mihitsy zany ity pasika ity, ary tsika koa fa mafen'le teknôlôjia avolenta sy rehetrarehetra dia tsisy olana mihitsy zany taty aminay Ambatondrazaka fa voaka tsara daholo ny zavatra rehetra tamin'ny pasika. Nanahoana ny fahitan'ny pasteur niakon'izay tany amin'ny mpino sy ny ondry izay tandremanao anamin'ny ara-panahy zany na hoe tao anatin'ny fahatsapana amin'ny ankapobeny ireo lalam-panahy rehetra izay niarahana amin'ny vantana avy any Antananarivo. Tsara manamarika fa ny fotoana rehetra teto zany dia mivantana avy amin'ny lapa iombonana lapan'ny Genève tsy taisasety rehetra ao Ambohimamoro zany fotoana rehetra, ary dia efa dodona sy liana avokoa ny mpino rehetra ny andry an'izany dia vao nanomboka moa fotoana dia efa tafapita le mivantana ny aim-panahy tena rehatra, ary indrindra fa vao niditra ny ray aman-dreny apôstôly dia orakoraka be taty aminay, ohatrany hoe teto amin'ity estrady ty, teto amin'ity ino moa ty alitara ty mihitsy ny ray aman-dreny apôstôly tamin'ny pasika alina zany io, dia nanatrika mihitsy tena tonga taty aminay izy zany ara-panahy. Rehefa nanontany mpino ary aho hoe ahoana ny fahitanao, dia izy hoe tonga teo nefa ny ray aman-dreny apôstôly izy teo amintsika teo, zany hoe tena ara-panahy mihitsy zany le zavatra, fa marina le tenin'ny tompo rahalahy Herinena manao hoe amin'ny alalan'ny ray aman-dreny apôstôly Benjamina nahafantarana fiangonana rehetra fa vao niditra ny ray aman-dreny dia tehaka orakoraka nitsangana daholo ny olona rehetrarehetra tamin'ny pasika alina iny, teo amin'ny valo teo angamba izy, amin'ny valo alina teo na mahery kely an'izay, dia tena tafiditra tsara ny ara-panahy indrindra tena ao tsara daholo amin'ny mpino ary dia natsapa hery be indrindra fa nampin'le faminaniana zany, dia tafiditra tsara mihitsy zay taty Ambatondrazaka tafaraka tamin'ny Genève tsy taisasety rehetra maneran-tany zay taty. Tena ozena mahatonga hiteny hoe mbola tsy nisy pasika ohatran'ity satria raha ny Antananarivo zany eo mifanatrehan'ny ray aman-dreny apôstôly, tonga aty Ambatondrazaka koa ny atao pasika eo mifanatrehan'ny ray aman-dreny apôstôly, na dia sary ariny na dia nitifirina tamin'ny projecteur ariny dia tena hoe mivantana mihitsy izy teo ara-panahy be ny zavatra nylazainy mavesa-danja tamin'ny mpino nisy ako be dia be amin'ny ara-panahy sy ny amin'ny maolona zany rehetrarehetra zay nataony ray aman-dreny apôstôly zany. Saoranazy manokana moa zany satria tsy nanadino anay taty Antsianaka izy zany fa mitondra an'izay hoe zava-panahy sy toriteny mirehitra sy fanatrehana manokan'izay. Inona no mety hoe andrasan'ny pasteur ao anatin'ity pasika 7 ity ho an'ny fiangonana Ambatondrazaka? Fiangonana Ambatondrazaka moa zao efa azo lazaina hoe mandroso vondrombavaka ny lehibehibe zany ao 7 ao misy anakiroa kelikely, misy mpino any ambanivohitra lavitra any moa tsy azo arina izy ireny fa dia isaina anisan'ny vondrombavaka ihany koa, na dia olona vitsy raina saina amin'ny ratsan-tanana ary, fa eo amin'ny manodidina ny arivo zany zao ny mpino ty, ary ny hoavy zany dia hita mihitsy hoe ity tsika dia manana loha hevitra lehibe zay hoe vavadin'ny fiainatsika tsy haresy azy, dia misy fanantenana be, ary efa miseho moa zany zava-dehibe ataon'Andriamanitra zany, efa hita azo sapahitana zany amin'izao pasika sy andro firavoravony zao, dia manantena fandrosoana aloha voalohany, manantena fa fandresena arak'izay loha hevitra hoe vavadin'ny fiainatsika tsy haresy azy zay, ary manantena fa ho mpandresy
iroborobo ary betsaka ny olona resy lahatra, betsaka ny olona hiditra ho anisan'ny olombonjena mpanangana nefa rava ela andova fiainana mandrakizay. Zay zany tena fanantenana satria tena mo mpitoro filazantsara ary indrindra moa fa manontany ihany ianao ahoana no avy fiangonana. Ny ara-panahy aloha zany dia efa voafehy tsara sady tafiditra tsara tamin'ireny ino moa zany fito sabata nataontsika reny, tamin'ireny 3 andro nataontsika reny, samy efa nanatanteraka an'izany daholo ny mpino rehetrarehetra. Ary ity ny zava-dehibe amin'ilay fandrosoana ao amin'ity toeran'ity zao misy avy any amin'ny 700 kilometatra zay mahazo ny radio 87 FM any amin'ny faritra Andilamena any zany Antanimena baka. Tonga eo zareo anankitelo natao batisa omaly profo zany. Fa io district anankiray koa zany vakitsika zao. Efa misy antsika district ana Moramanga any zareo ry olona any Moramanga reny mpitandrina reny ny district aty amin'ny Notramangoro mantsy. Dia ny district an'Ambatondrazaka efa misy antsika, district an'Amparafaravola efa feno antsika, fa ity district an'Andilamena ity zany sy ny district an'Nosy Anala reo zany. Ka androso any Andilamena zany fiangonana zao. Satatra amin'izany izy telo zay natao batisa tamin'ny sabata iny, zava-dehibe zany hoe fandrosoan'ny fiangonana. Any efa be dehibe ny mangetaeta miantso dia efa fanitarana moa famarinana zany fandrosoan'ny fiangonana zany. Mbola itoy pasteur ny 7 andro firaviravony, inona ny zavatra mety iseho sy ny fandaharam-potoana ho toy an'izay efa vita izay mandrapatapitra ny 7 andro? Mandrapatapitra ny 7 andro. Tsika moa zany zao faharoa andro any. Andro firaviravona faharoa. Tamin'ny firaviravona voalohany zay dia nanolo-jasa, nisy fanoloran-jasa dia nisy fanosorana diloilo. Zany hoe nahazo tombo manokana zany taty amin'ny faritany. Vita zay fanosorana diloilo amin'ny mpino rehetrarehetra zay dia nitoyana zany misy mariazy miara-mizotra eo amin'ny 30 mahery eo zareo reo. Zany hoe tokantrano na fanambadiana 30 miara-mizotra amin'ny sabata no anaovana azy. Sady misy zany eto misy ary amin'ny fiangonantsika ary Ambohimangaly zay fiangonana lehibe indrindra aty faritra Notramangoro. Tsangambaton'ny fahamarinana moa zany iombonantsika rehetrarehetra. Dia ao ny nataony fanamasinana mariazy amin'ny sabata izao. Dia vita ny fanamasinana mariazy moa dia ny misy fifaliana zany amin'ny mahafiraviravona azy. Mandray anjara daholo ny vondrom-bavaka rehetrarehetra sy ny fiangonana. Misy feto karakaraina zany, misy hira isaky ny fiangonana zany, misy fifaninanana ara-baiboly zany, misy fanomezana ho an'ireo zay efa ataontsika hoe matafavoaka ny fanadinana zay atao amina ny dingana ataony. Zay zany ny amin'ity pasika ity tena hoe firaviravony. Ary tsika moa tsara toerana satria azontsika daholo ny bâtiment rehetrarehetra eto amin'ity lycée ity. Malalaka tsika tamin'ny fanjakana, malalaka tsika tamin'ny proviseur, malalaka tsika tamin'ny tompon'andraikitra rehetra teto. Dia hitantsika amin'izao raha herinena fa ampiasaintsika daholo bâtiment efa 420 zao no ny trano salle de classe ampiasaina. Ary ny toerana ity malalaka be. Eto ny fandraisana ny ministra Paul Rabary rehefa mankaty izy. Dia eto zany tsika no manao ny fotoana rehetra. Mahafinaritra zany ny pasika, mahafinaritra ny andro firaviravona. Ny tena mifanatrehan'ny tompoko moa zany tena amboniny zay rehetrarehetra andresan'izay fa tsapanay mihitsy hoe mbola tamin'ireny fivadikana 3 andro sy ny amama lavalava reny dia efa nisy fanatrehan'Andriamanitra ary nisy fandraisan-dahatra. Teo koa moa faminaniana enina nraisina ampo misy hoe tsy maintsy tafavoaka amin'ny pasika hoe manatrika amin'ny pasika, manatrika amin'ny andro firaviravony. Rehetrarehetra dia mampaherina daholo dia arak'izany misy ilay izy tafavoaka somatsara. Ny ara-panahy tena feno misy tamin'ity fotoana ity. Misy ny olona efa ataontsika hoe fady dia mbola manampy fivadikanana indray satria miaraka amin'Andriamanitra zany fifaliana. Zay momba n'iny. Sara betsaka tompoko. Mankasitraka rahalahy.
anareo omba anareo ary ny fahasoavany a izay miampy fahasoavana teo aminareo lehilahy rehetra ao aminareo vehivavy rehetra ny fitiavan'Andriamanitra zay hoe matoy izao atsika dia vao may ho tsapaina tahaka ny volamena izany fitiavan'Andriamanitra zany ary hitondra fitahiana sy fahasoavana amin'ny lafim-piainana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen ve? Salamatsara apôstôly. Mahazo toerana ary. Falibe zay tonga eto androany. Amen. Rehefa avy nanao pasika tany amin'ny Foibe dia efa programa atao ao zany le hoe misaraka ny samy manao any amin'ny faritra fa tsy zaka ntsony tsisy toerana idirantsika ny Antananarivo dia tapaka ny hevitra fa andeha samy mandeha ny faritra dia nareo ny faritra voalohany ny vanginay rehefa avy tao Antananarivo izay. Efa mandeha mihitsy ny resaka hoe Pasteur Maurice io izy tia ny apôstôly manokana mihitsy satria formation voalohany izy io. Raina Jesosy. Ataony sareo an'izany. Amen. Raha vao misy hetsika izay dia hozy izy zao lasa any an-tsianaka indray kaiky ho any an-tsianaka zao io tsy maintsy ho any an-tsianaka zao io kefa fantatra zareo fa ho any an-tsianaka zaka. Voalohany foana zany natsianaka rahalahy. Voalohany foana natsianaka rahanabaly. Halleluja. Dia raina Jesosy. Amen. Misy hoe ny voalohany lasa farany fa amin'ny zavatra hafa iny fa voalohany mijanona voalohany engany e. Amen ve? Amen. Tsara dia tsara ny fanatrehan'ny tompo. Raha tonga eto zay a dia tena lazaiko anareo fa tena feno fahasoavana sy feno fifaliana mihoana aminareo ary tena resy lahatra izay fa na dia maro ary tsika dia ray ihany. Hitako ny asan'Andriamanitra aminareo teo nangataka tamin'ny pastera mihitsy aho hoe mba ampiseho anao hoe sy atao vieniko fa misy fahasoavan'Andriamanitra miasa ty na dia kely ary le fotoana dia nafaly sy nampahery ihany fijoroana vavolombelona ary angamba ny sokafana misimisy kokoa ary ny micro dia mety tandahatra daholo ianareo ilaza ny fahasoavan'Andriamanitra izay miasa aminareo. Amen. Amen. Raina Jesosy. Reharehanay mihitsy zany a io asan'Andriamanitra io ampino ary ambaranay a tsy miambamba mihitsy zay manambara fa ny fanahy masin'Andriamanitra dia ampino efa mifoa rehetra amizio ny tsy tesa sety rehetra. Amen. 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 Ka ty pasika 2017 ty moa zany tena niavaka mihitsy. Ameko lista kely eto nareo ny amin'ny zavatra ny amin'ny toerana izay misy atsika. Ny amin'ny pasika zany a dia niainga tao amin'ny lapa ny fitoerana voalohany amin'ny Foibe dia ao Antananarivo misy andreto anaky 5 angamba izy reto iray avoany andrefana any Votovorona dia ny andrefana any Mahitsy dia misy anankiray hoe atao hoe atsimo eo amin'ny Silita Tanjombato io misy gymnase zay ao dia ao Tanjombato. Faritra Atsinanana ao Antananarivo a dia misy any Ambomanga kely. Faritra Avaratra dia Talata ny Volonondry eo afovoany dia LTC anankiroa ny LTC hipoka daholo mihitsy ireo tamin'ny pasika sy firavoravona maly tena hipoka mifanitsakitsy. Raina Jesosy. Halleluja. Ny faritra hafa kosa dia any Mahajanga Ambatondrazaka Marivoay Mahavatanana Antsirabe Fianaratsoa fanitsakitsy koa ny olonany. Amen. Miakatra pasika. Amen. Halleluja. Any ivelany izay misy atsika dia reto ny toerana misy atsika ny ivelany ao amin'ny Nosy Maurice Afrika Atsimo any Jordanie misy ivitoerana anankiroa. Jordanie zany avaratry ny Israely dia misy atsika any. Any Allemagne misy atsika. Ao a Frantsa moa zany dia efa anankifito ny faritra ino misy tao ao Frantsa. Ao any Martinique koa misy. Ao Espagne vao nisokatra gasy daholo ireo fahafantarako anareo. Any Seychelles zany a dia manana vondromavaka lehibe tsika dia ao La Réunion ihany koa efa misy vondromavaka anankitelo ka hoe amatsy atsika hoe tsy aleo ve anao alleluia mafy be. Halleluja. Mondial. Mondial asika. Amen. Raha ny lista meny pasteur teto zao ny amin'ity faritra ty Atsianaka ty a dia ivitoerana 9 Amen ve? Amen. Niala tatsy amin'ny cercle chinois. Ny olona sy ny vady aman-janona no nameny place tao
hoy a matsazy le tonga ty ve oary le olona le niaingy atao amin'ny cercle-chinois iaho izy io le niaraka tamin'ny niaraka tamiko nanaingy an'io de gaga mihitsy hafa tsarova antsika manao alleluia be Hallelujah. amen ve Amen. Atsapaitanana mihitsy zany fanombany tompo atsika amen Amen. azo irahirahana mihitsy io fa tena mahery no momba atsika Mahery Jesus. Mahery momba atsika ny am'izao. Hallelujah. Hallelujah. Mahery ny fanahy tsy fanahosany men'Andriamanitra atsika fa fanahy mahery Fana mahery. fanahy fahamarinana Amen. fanahy fitiavana Amen. miorina fandony mpitsika amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy tafita fahamarinana Amen. saolina zaiko anao Amen. saolina zaiko anao fahafaty ny fiainatsika tsaresy azy Hallelujah. manao azy ny fiainana mandrakizay Amen. matoky sy marina zay niantso atsika mitoera amin'izao fahasoavana sy fahamarinana zao anao rahalahy sy anao ranabavy fa atombotra ny farany zavatra rehetra mahonona tena ako masiny ianareo fa zay tsy manam-pahamasina tsy ahita voninahitr'Andriamanitra fa za resy lahatra mihitsy hoe tsisy marombaka atsika eo am-pelatana zay niantso atsika de Jehova tompony Amen. Amen. fe Amen. mahagaga ny asan'Andriamanitra ary tsy azo atsaina amin'ny fomba fiasany nanomboka tamin'ny kelitsika ka nanivaratra ary tsy naresy atsika Amen. amen fe manaiky mihitsy ny devolo hoe manaiky mihitsy ny devolo hoe raha reo aloha izy ialao lavitra Amen. be zay andrana nataon'izay lazao kely leo akaikinao Tsy naomby. lazao leo akaikinao be zay andrana nataon'ny devolo zay hoe fa vomaitsika dofodofotra be vomaitsika parita mahatamana foana zany makaty na de aty ary ny ratsy lalana indrindra fa rehefa makaty zay manidina mihitsy ny tomobile fa angakaingana mantsy ny chauffeur angakaingana fa mila tonga alohan'ny Ambatondrazaka tsika ivavaka ary zany atsangano tananao de ivavaka Jehova Andriamanitra reny masina vilona mandrakizay ny an-danitra ny fanatrehanao tompo de efa taminay nandritry ny andro rehetra ary raha ny androany firaviravona faharoa mbola tsy ny fo ny olo mazoto de efa teo ny fanatrehanao ary ny famindraponao de navozinao vaovao indray manay tsiraray avy Amen. misotranao raha tonga teo Ambatondrazaka tompo tafahoana amin'reto zanako ara-panahy izay nomenao andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra miaraka aminay misotranao a tompo fa lehibe koa ny voninahitrao eto amin'ity faritra ity Amen. ary manakoako ary malaza ny teninao eto fa mahery ianao Jehova tompony sabata manaiky anao na mpizikidy na ny malaso na ny varatra na ny manaiky fa ianao ny tena Andriamanitra mahery tsy tompo ary ato aminay ianao no miasa de ato aminay rery ihany de raha sy lazany saotra sy voninahitra Jehova de anao hatramin'ny talony anao ankehitriny ary mandrakizay amin'ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy de ho anay eto Ambatondrazaka sy ho an'ny faritra rehetra misy ny anaran'ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy raha hitsangana eto zay de mangataka ny fanahy masina mahery avy aminao anositra sady ampatsiaro ny teny rehetra ho teny fiainana ho anay zany ujiro anazava anay anasitrana ary hitarika anay amin'ny marina fa ho eo amin'ny andro farany de ny marina de mbola iamarina ihany ny masina mbola iamasina ihany ary anao Jehova o atosy atateraka izany aminay araky ny be ny fahasoavana avy amin'ny anaran'i Jesosy sotra ray masina alleluia amen tehaka ho an'i Jesosy tsika reo ombienibeny teto zany ny anarako teo eny koa any any faritra rehetrany hoe apôstôly ray aman-dreny Benjamin zay mandeha ray aman-dreny apôstôly Benjamin zay mandeha kiakisineny eny hatramin'ny amin'ny lafim-piainana tsotra mpino aza dia ohatra ny eninay foana hoe misy anaranay sotra an'Andriamanitra aloha zay fa tena zava-panany rahantsika miaina amen ve amen fanan'Andriamanitra ny miasa fa zay tsy any zay zany tsy de hoe ahoana fa mpanompo miara miasa fotsiny zahay fa kitsika nge ny ten'Andriamanitra Koritianina voalohany Koritianina voalohany toko fahatelo Koritianina voalohany toko fahatelo ka ny andininy fasivy zao ny tenin'ny tompo Koritianina voalohany toko fahatelo ka ny andininy fasivy vako toy izao manao hoe aminaran'i Jesosy fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izay ary sahan'Andriamanitra sy trano ary avitr'Andriamanitra ianareo amen ve
rahalahy benjamina zany natao hoe apôstôly benjamina dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra, mpiasa an'Andriamanitra zany.